Fifaliana indray tong klasy tongovavy no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao alina izao anterina ny fiarabanantsika rehetra izay manaraka indray ity fampahalalam-baovao ity ary manasanao anaraka izany tsy hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fifidianana solombavambahoaka avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao. Nivoaka tamin'ny folakandro teo ny lisitra ofisialin'ireo kandida indray anjara amin'ny fifaninanana hiditra eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Misy 3 sy 700 ireo nafeny fepetra ary voatazona ho afaka indray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka raha toka 12 sy 700 no isan'ny antota taratasy voarain'ny OVEC tamin'ny distrikta manerana any Madagasikara. Amin'ny 12 Martsa ho avy izao kosa ny fandaharam-potoana anatanterahana ny fisarihana ho an'ny laran'ny kandida ao anatin'ny bileta tokana eo anivon'ny OVEC isaky ny distrikta mitatitra ny andindinizay ary Ilorette Berton. Antota taratasy miisa 3 sy 700 tamin'ireo 12 sy 700 voaangona teny anivon'ny OVEC manerana ny Madagasikara no navoaka ny CENI tamin'ny fomba ofisialy androany. 12 ny isan'ny fitarainana voarain'ny CENI, 750 no kandida ny hintsana tao aorian'ny fikarakarany CENI an'ireo antota taratasy avy eny anivon'ny OVEC ireo. Noho ny tsy fahaloavana ny vola sara ny filatsaham-kofidiana noho ny efa voasazony lalàna ny kandida iray, na ny tsy fanajana ny fepitona na naterana ny antota taratasy izay efa voapetraka meloa sy ny tsy fahampiana izany antota taratasy izany, ireo no fantatra fa isan'ny tsy nanekena ny filatsaham-kofidiana ho an'ireo kandida tsy voaray. Nagnano valandresaka tamin'ny mpanao gazety ny mpikambana ao amin'ny CENI ny maraina ny talata fa 7 ny volana Martsa namintina ny momba izay filatsaham-kofidiana ho solombavambahoaka izay araka ny lalàna sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Misy ny faram-pifidianana izay latsaky ny 3 hetsy ny mponina ao aminy ary dia mifidy solombavambahoaka iray 720 no isan'izy ireo. Misy ireo faram-pifidianana izay mihoatra ny 3 hetsy ny mponina ao aminy na reny vohim-paritany dia solombavambahoaka 2 no fidiana. Misy 20 no isan'izy ireo manerana ny nosy. Nandritra ny fotoana ara-dalàna dia misy satria voalaza ny lalàna ny fandraisana ny fitarainana sy ny fitoriana avy amin'ireo mananjo anatontosa izany. 20 no isan'ny fitarainana voaray teto anivon'ny CENI ary dia nandraisana fanapahan-kevitra taorian'ny ny fadiniana teo anivon'ny fivrimbe ny birao maharitry ny CENI. Vokatrizay fivrimbe izay dia amin'ireo antota taratasy filatsaham-kofidiana 2 sy 700 voaray dia ny 3 sy 700 no nekena fanaraka amin'ny lalàna fa ilatsaka hofidiana ho solombavambahoaka. Ny distrika Ambatondrazaka no ahitana kandida betsaka indrindra 720. Manaraka azy ny distrika ny Mahajanga voalohany ahitana kandida 520. Kandida 13 avy ny any distrika ny Voemara, Arivon'ny Mamo ary Miarinarivo. Ny distrika ny Ambatomaintso sy Morombe no vitsy kandida indrindra miisa 1 sy 2 izany. Ny 12 ny volana Martsa ho avy izao no fantatra fa ho tanterahana eny anivon'ireo ratsa mangaika ny CENI eny amin'ny OVEC ny fisarihana ny laharan'ireo kandida ao anaty bileta tokana ary ho ampiasainy mandritra ny fampelezan-kevitra sy amin'ny fifidianana. Fantatra fa manana 27 ora anaovana fitarainana manomboka androany na fanamarinana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo izay tsy afa-po tamin'ity lisitra navoaka ny CENI ity. Miisa 430 sy 700 izany hoe 520 isan-jato n'ireo kandida ny lehilahy ary 430 na 520 isan-jato izany kosa ny vehivavy mandray anjara amin'izao fifaninanana hiditra eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza izao. Fa ina kosa ny mety isin'ny krizy ara-toe-karena eto Madagasikara hoy ny filohan'ny CRN Tabera Andriamanatsoa androany tsapa ho izy fa miha-mihena ny fahatanjaha ny orinasa malagasy. Ankoatra io dia mila mifantoka tsara sy mahay misafidy ny malagasy indrindra fa amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao raha tiana ny ampandrosoana ny firenena. Germain Menjanahary sy Mathieu Prince no mitatitra ny andindinizay. Mbola takaitra raiky tapisaka amin'ny malagasy ny fitiavana ny vita avy any ivelany hoy ny filohan'ny CRN na ny Conseil de la Réconciliation Nationale androany raha naneho ny heviny mahakasika ny olana ara-ekonomika eto Madagasikara.
raha tiana ny ampivoatra ny firenena amin'ny fomba aingana dia ny fanampiana ny tantsaha sy ny fampiofanana azy ireo no tokony atao. Raha io ihany koa ny fanampiana ny orinasa malagasy izay fantatra fa isan'ny tsy mena mitaha amin'ny any ivelany. Ankoatran'io dia nambarany sy namafisiny fa isan'ny tsiriritiny vahiny Madagasikara noho ny fanana ny arenina ambony tany sy ambany tany ary an-dranomasina. Ny gastropizza tany Maurice Isan'ny manandanja amin'ny vahoaka malagasy ny fifidianana solombavambahoaka hoy izy. Miantso fitoniana ho an'ny malagasy rehetra ny tenany amin'ny mahaflohany serenina azy, indrindra fa ny fahaizana misafidy ny olona izay ametrahana fitokisana ka itondrany ny etaetany eny amin'ny antenimiera-pirenena. Vaovao fampandrosoana ny tanàna Antananarivo kosa indray sy 5 taona ny faharetany tetikasa produira izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola hoentina mampandroso ny tanàna Antananarivo. Androany mono nandaniana ny tetibola ahafahana miatrika izany. Rina Rabena Mananjara no nanangona izay vaovao izay. Anisan'ny tetikasa lehibe amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo ny produira izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Mandritra ny 5 taona izy ity, hanomboka ny taona 2020 sy 2020 ary farana ny 2020 sy 2020. Izany tetikasa goavan'izany dia hiopana indrindra amin'ny fanisanan'ny mponina amin'ny fanadihadiana momba ny asan'izy ireo, étude monografika. Tanjona lehibe ny ampiakarana ny fahafantaran'ny be sy maro izany antsoina hoe tanàna Antananarivo izany ary samy azo tombony avokoa amin'ity tetikasa ity ny sampandrara rehetra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo. Voalohany indrindra dia manadio ny kanal C3 izay mitomboka eny Nosbe ka mivoaka hatrany 67 ka hatrany Manarina dia mivarina any Ikupa ihany rehefa ny faritra Ambohidratrimo. Izay ny ngeza be ao anatiny. Dia ao anatin'izay koa ny direction-ny relation humaine nataon'ny commune d'Antananarivo dia mahazo formation anatsarana ny fahaiza miasa sy ny fahaiza manao eto amin'ny commune d'Antananarivo. Ny fahatelongeza be dia ny directeur ny financier sy ny directeur de mobilisation des ressources dia mahazo fanampim-batsy azona manao ny recensement ny hoe ny fonenan'ny mponina sy ny mponina mihitsy ary ny asa sy fivezivezen'ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Nanaovana an'io karazana recensement io nanandramana azy dia tany amin'ny 5e arrondissement Ray Manontolo miaraka tamin'ny GIZ tamin'izay fotoana izay. Fa tia miaraka ny Banque mondiale ity indray dia ny 1er arrondissement, ny 2e arrondissement, ny 4e arrondissement. Izay no voakasika voalohany kanefa raha ohatra ka mbola misy possibilité ny filazazy izay ao anatin'le mandrapatonga n'le 3 sy 20 dia hovitaina ihany koa 3e arrondissement sy ny 6e arrondissement miaraka amin'izay. Ity ampiantohanina ny tetikasa dia ny boriboritany voalohany, ny boriboritany faharoa ary ny boriboritany fahaefatra no anantanterahana ny fanisana voalohany aloha. Midisy ny fitohizan'ny tetikasa any amin'ny boriboritany fahatelo sy ny fahaenina arakaraka ny fivoaran'ny asa. Ny boriboritany fahadimy manokana kosa dia efa nahazo tombony nandritra ny fiarah-miasa tamin'ny GIZ. Tanjona lehibe ao anatin'izany ny tetikasa produire vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola izany ny anatsarana ny endriky ny tanàna eo indrindra ihany koa ny fanadiovana isan-karazany.
fa manoloana ny fitarainan'ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenan'Ambodiny Sotro noho ny fiangonan-drano dia nangataka tolo-tanana tamin'ny komina Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra mba hanatanterahana ny fanadiovana Vaobe. Rina Arabe Mananjaratra no mitatitra ny izay vaovao izay. Taoriny ny fitarainana nataon'ireo mpivarotra teny amin'ny tsenan'Ambodiny Sotro boriboritany voalohany tamin'ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ny fiakaran'ny rano eny amin'izany tsena izany dia tsy nisy ny andrasoandraso fa avy hatrany dia nandray fepetra ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra niara-ny sala tamin'ireo mpanadio eny amin'ny fivarotana eny amin'ny tsena Ambodiny Sotro tamin'ity talata ity. Isika natao moa zany dia hetsika ao anatin'ny projet ny ramatoabe ny tanàna le projet zato andro zany dia io zany ny efa marika anankiray zany natomboka tompony anjaikitsy ny tsena sy ny délégué mpivarotra ny rahana ny entana sy ny fanentanana mpivarotra amin'indrindra moa resaka fahadiovana. Ny raha malala moa amin'izao fotoana izao fa fahavaratra ny andro ary tsetsina daholo le kanalina rehetrarehetra fa hitantsika amin'ny sary reny dia tsy maintsy ny entanina aloha zany mpivarotra rehetrarehetra teto Ambodiny Sotro nanao an'le fanadiovana Vaobe. Ny tany amin'ny vela moa zany resaka namafa fotsiny satria tsisy curage teny tsisy canal fa nitato anatiny zany dia tena dibo-jano ary mitaraina foana le mpivarotra dia nipetsahany eto moa hitatana hanatanteraka amin'ny baikon'ny ramatoabe ny tanàna sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy dia valiana le etaeta-po mivarotra ary ny mpivarotra moa zany teto dia efa nentanina mihitsy hoe itsika fitadiavam-bola izy dia ilaina madio samy mahazo tombontsoa ny anay asa zany ny atao eto dia miara-misalantsika manatanteraka an'le baiko ary tsy voatery foana zany fa entanina foana mpivarotra amin'ny fahadiovana hoe itsika raha ifampiantsy foana hoe ianjeny komina rery na ianjeny sasany rery fa tonga dia tanterahana le asa aloha dia rehefa manao anao dia misy manampy foana. Fanadiovana ny tsena Vaobe no natao tamin'izany ary nilaza ny délégué ny mpivarotra fa mankasitraka tanteraka ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao hafanentanana sy ny fanampiana amin'ny fanadiovana goavana izao ary nilaza ihany koa fa vonona ny fanometanana hatrany amin'izay fiara miasa tokony atao amin'ny fibanjinana ny anyorina. Isaona lehibe ny tanàna namea zany projet zany satria fanentanana tokoa no nataony ary dia tena vonona izay nametanana ary vonona ihany koa raha délégué miaraka metanana hanatanteraka zay firan'ny ramatoabe ny tanàna zay dia isorana mihitsy ary isorana ihany koa ny tompony andraiky izay napetrany hitarika anay eto satria ny ao tokoa isan'ny chef de division izay napetrany hitarika anay dia tena nanao anentsy zavatra mihitsy ny fanentanana anay dia makasitraka anazy indrindra izay ary makasitraka andreo ny bentanana ary vonona foana izay ny amin'ny tanana ary araka iasa amin'ny bentanana. Manentana kosa ny mpivarotra ny tompony andraikitra eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mba tsy handrora mitsilana izy ireo satria izy ireo ihany no ifiteran'ny fako izay ariany any anaty lakan-drano raha toa ka manao an'izany fihetsika tsy mety izany. Nanamafy ihany koa ny eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny mba hitandrona hatrany ny fahadiovana satria rehefa madio ny toerany varotana dia tsy misalasala mpividy anatona ny mpivarotra. Lafim-baovao hafa kosa indray efa manjaka eto Madagasikara amin'izao ny fanararotana ara-nofo ny ankizy sy ny zaza amin'ny alalan'ireny interneto ireny. Sarotra nefa ity tranga ity noho ny interneto izay mivelatra be loatra amin'izao fotoana. Nisy araka izany androany ny atrikasa ny arahana tamin'ireo mpitantana ny cybercafé ho fanentanana azy ireo anara-maso ny tanora miditra ao amin'ny cybercafé. Jessica Miray sy Manora Andriamalala no mitondra izay vaovao izay. Efa misy ary tena efa miaina tanteraka amin'ny fisian'ny fanararotana ara-nofo ny ankizy sy ny zaza amin'ny alalan'ny internet isika eto Madagasikara. Efa mahatratra hatramin'ny 520 isanjato izay tranga izay. Miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fanararotana ara-nofo ny ankizy amin'ny alalan'ny internet. Sarotra nefa ny fifehezana ny fampiasana ny internet noho izy ity tsy misy système sans frontières ka miainga avy any amin'ny ray aman-dreny ny fanaraha-mason'ny zaza. Hatrany amin'ny mpianarana ka hatrany amin'ny fiarahamonina. Mila manao mandray ny andraiky ny daholo ny rehetrarehetra. Miala hatrany amin'ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra satria ny ray aman-dreny no mitaiza. Satria io zavatra io zany avy efa ohatra ka tsy omen'ilay ray aman-dreny hafatra tsara izy dia manao no foana. Dia any aloha zany miainga voalohany indrindra.
rehefa miala ao tokantrano izy dia makaiza moa any ampianarana dia any ampianarana koa zany mila fitaizana dia ny anay moa zany ohatrany hoe aty amin'ny alina hoe inona ny fanampiana azo atao amindreo mpisehatra rehetra dia izay zany no ataon'ny ekipaty. Anisan'ny mahita sy miaina ny fampiasan'ny tanora ny internet isan'andro iravo. Mpitantana cybercafé iray etsy 67 hectares. Misy aloha zany ho an'ny ankizy mpianatra dia resaka fianarana no tena atao. Fa ho an'ny ankizy tsy mianatra resaka hira, mijery hira zany no tena be da be ataon'ireo, resaka hira na baolina na film ohatran'izany, film gasy. Izay zany no tena betraka ataon'ny client ny atao aminay. Manoloana io tranga io indrindra dia nisy ny atrikasa ny arahan'ny ONG Ekipat France sy ny polisy misahana ny cybercriminalité eto Madagasikara ary ny mpitantana cyber. Ny atrikasa nataonay androany dia mahakasika ny ady amin'ny fanavavotana mamoafady amin'ny ankizy ao anatin'ny internet. Zany hoe eny amin'ireny tranokala isan-karazany ireny zany. Dia ny olona ny fampiresaka taminay androany zany dia ireo mpitantana cybercafé. Inona ny antony mahatonga ny Ekipat France miresaka ny miaraka amin'ny mpitantana cybercafé satria marina fa be dia be zany aloha ny fomba ataon'ny olona mba hidivana amin'ireny internet ireny. Toy ny fampiasana an'ireny telefona isan-karazany smartphone na dia kely fotsiny na dia ohatra hoe tsotra ireny fotsiny ary dia efa azo. Kanefa any amin'ireny cyber ireny koa zany fa dia be dia be ihany mbola be dia be ny olona miditra amin'ireny. Ary eny amin'ireny cyber ireny dia be dia be koa ny ankizy miditra amin'ireny. Tsara hatrany ny mampahafantatra fa tafiditra tanteraka anatin'ny cybercriminalité ny fanararaotana aranofo amin'ny alalan'ny internet ka ny fampiororona olona na fandrahonana olona anaparitaka sary dia mahavoasazy roa hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina miaraka amin'ny lamandy ray hetsy ariary hatramin'ny 5 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa ariary. Pejin'ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray sy mbola sokajina ao anatin'ny firenena tena marefo ary anjakan'ny fantrana tanteraka i Madagasikara. Ampirofon' ny fahamaroan'ireo tsy anasa izay miteraka tsy fandriam-pahalemana etseroa ary tsapa fa vao maika ny anazivana izany hatramin'ny fiandohany ity taona vaovao ity. Manoloana izany dia isy ny fanitsiana ny rafitry ny fandriam-pahalemana iarahana amin'ireo mpitandro filaminana rehetra mba tsy verimberenana izay tsy fandriam-pahalemana matetika izay. Andindin'izay teo misarina Herzora Jonarfo. Porofo iray tarafana ny fantrana misy amina firenena iray ny tsy fandriam-pahalemana ary tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Ny rongatra izay tsy izy ity santiono ny goavana amin'ny fantrana ity tatoato ary tsy mbola voafehy tanteraka izany na dia efa hovaovaina aza ny paikady entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ampiarina eto amintsika tsy hoe laraka izany ilay rafitra vaovao ny fandriam-pahalemana na ny RSS misy antony kosa ny ampiarana azy eto amintsika. Inona moa mampatonga ny tsy filaminana eto amintsika? Fantrana tsy fanananasa ka araka ny teneniko tao inona le ambana voalohany dia le fantrana ka le bonne gouvernance amin'ny lafiny ankapobeny zany ny fitadiavana asa ary zay mampatonga ny sécurité nge sy hoe sécurité sy hoe ho an'ny folo alin-da ho an'ny tafika sy gendarmerie fotsiny fa le sécurité zany sady global no mandray ny lafiny rehetrarehetra transversal ary marina misy ny tenenao na ny tsy fananatsika hoe fomba fampianarana ny ankizy eo amin'ny lafiny fitondratena ohatra éducation civique efa mampisy mitondra olana zany eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fanajana ny fitondrana fiara eny amin'ny arabe ohatra circulation efa mampitondra olana zany mampatonga ny mety fahafatesan'olona be dia be raha ohatra ka tsy mitandrina mamo anao mitondra tomobile sisa efa ambana anankiray koa zany eo amin'ny lafiny social ka zany rehetrarehetra zany mampatonga azy hoe ny sécurité sy resaka hoe ara-miaramila na fitandron'ny filaminana fotsiny fa mandray ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fiainana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. No tanterahana androany tetsy amin'ny Carleton Anosy ny atrikasa momba ny fanitsiana ny rafitry ny fandriam-pahalemana izay arahana amin'ireo mpitandro filaminana malagasy sy ny eo anivo ny firenena mikambana. Vaovao eo anivo ny fiarahamonina kosa indray sy mahazo laka indray amin'izao fotoana izao ny fanapahana andramena amin'ny sesisesy indrindra moa fa any amin'ny distrikta ny maro antsetra indy ka fitaovana ary fomba no ampiasain'ireo mpanao trafika amin'ny fanapahana io andramena io ohatra amin'izany ny tronçonneuse na ny fanapahana
hazo elektrika araka ny seloaram-baovao izay voarainay androany sy fantatra fa ahitana tronçonneuse avokoa ao anatin'ny commune Vaovao amin'ny 20 any amin'ny district ny Martsa io noro fitiavana teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Mirongatra izay tsy izy ny fanapahana azo sarobidy ny andramena ao amin'ny faritralany Martsa araka loharano vaovao azo androany tena misy ny famatsinana ara-pitaovana ary fomba sy avolenta amin'ny alalan'ireo atodonikotrika amin'ny raharaha toy izao ireo olobe mpanao trafika izany ka anisan'ny antony mampahazovana ny fitrandrahana any antoerana. Tsy inona koa ry fitaovana io fa ny tronçonneuse na ny fanapahana hazo elektrika. Efa anjato ny tronçonneuse ampiasain'ireo mpanapaka hazo ao amin'ny faritrala io. Commune Vaovao Mbs ao anatin'ny 20 ao amin'ny distrika io amin'izao no ahitana ny tronçonneuse raha toka ny roa ambony androndrona sy antapon-tanàna ny Martsa no tsy ao anatiny raha ny tatitra azony teo anio ny AVG. Manambara izany fa mirongatra ny fandikan-dalàna sy ny fanararotana eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny ala voajanahary eto Madagasikara. Etsy ankilany tsy any Martsa ihany moa no ahitana izay firongatry ny fanombana ny arena voajanahary izay fa any amin'ny lakan-drano ny Pangalanina ohatra manjaka ny fanapotehan'ny olona any antoerana ny alina ny voibola. Ankoatra izay eo koa ny any amin'ny faritra Menabe, ny faritra Arovana ny Antimena sy ny faritra Boendy ny ala ny Tsaramandroso Ankarafantsika. Etsy andaniny efa miapotika ny tontolo iainana any amin'ireo faritra ireo, mialany tamingana ny arena voajanahary, ny biby ny zava-maniry ao aminy tsy fahita firy raha tsy eto Madagasikara irery any raha tsikaritra. Vokatry ny afitsoko ny olona any antoerana izay tarindreo mpiavy. Etsy ankilany loharam-bola ao amin'ny faritra iray ny fisindreny ala arovana sy ny ala zavaboary sy ny zavaboary arovana ireny eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany kanefa toy izao ny zava-misy. Tranga anisany manjaka eto amintsika ny tsy fampitsakafo fa efatra maneran-tany Madagasikara eo amin'ny tsy fampitsakafo mahery vaika ary amin'ny faritra atsimo sy atsimo andrefaniny no tena betsaka izay tranga izay sy malona izany indrindra dia nisy ny tetikasa iray izay vatsiny ny firenena Amerikanina vola ho fampihenana ny tany tsy fampitsakafo any amin'ny faritra iny. Angom-baovao ny Jessica Miresi manoro Andre Malala. Mbola olana goavana ho antsika eto Madagasikara no sady tsy voafehatra amin'izao ny olana tsy fampitsakafo mahery vaika. Mbola any amin'ny laharana faha-efatra maneran-tany Madagasikara amin'ny tsy fampitsakafo mahery vaika ka ny zaza no tena iaran'izay satria dia mbola ny 7.3 amin'ny zaza latsaky ny 5 taona no tratran'izay tsy fampitsakafo mahery vaika izay. Ny faritra Matsiatra sy Amorony Mani no tena anjakan'ny trangana tsy fampitsakafo. 5.2 ho an'ny faritra Matsiatra ary 4.2 ho an'ny faritra Amorony Mani. Ny tahany tsy fanjari-tsakafo amin'ny ankapobeny amin'ilay toerana no antony nanaovanay an'ilay safidy na ny commune na ny distrika na ilay faritra nanaovana azy. Manoloana io trangana tsy fampitsakafo io indrindra dia nisy ny tetikasa Asotry izay efa nipetraka nanomboka ny taona 2022 ho fanenana ny tahany tsy fampitsakafo teo amin'ny tokantrano 104 alina tao amin'ny faritra Matsiatra, Amorony Mani ary Atsimo andrefana. Mizara sokajy 3 ny asa ataonay ao fahasalamana sy fanjari-tsakafo dia ny velotena izay ahitana ny fiompiana, ny fambolena ary ny lalam-barotra. Ny sokajy fahatelo dia ny fampiomanana ny olona amin'ny tandidi-doza sy ny loza ary ny foto-drafitrasa eo anivon'ny tanàna. Azo sapain-tanana ny fanovana na ny fanovana fohiezaka aloha ny lazako azy satria ny tombanezaka farany ataon'ny tetikasa dia any amin'ny volana jona amin'ity taon'ity amin'izay mahita marina hoe ny maridrefy hatraiza marina ny tratra amin'ny tanjona napetraka fa raha ny fiovana eo anivon'ny tanàna dia azo sapain-tanana tompoko na eo amin'ny fahasalamana zany indrindra amin'ireny sezaza na eo amin'ny resaka vokatra sy fampidirana vola ao anaty tokantrano na ny fampiomanana ny olona amin'ny tandidi-doza sy ny loza. Ity tetikasa ity moa izay novatsiny Food for Peace tamin'ny alalan'ny USAID vola ka distrika 10, commune 2 ary fokotany 700 no voasafidy isitraka ny fanampiana.
izay nikasika ny vaovao iny fa iverenantsika kely ny vaovao veonivo ny fiarahamonina samby sinoa misa enina ny tratrana nanjono tsy ara-dalàna no giazana atao amin'ny serana tsambo ny toliary avy hatrany jevina mofa ny 12 febroary lasa teo nanjono farany ny tantsambo ary nahato avy hatrany ny asan'izy ireo taorin'izay vokatry io tsy fanarahan-dalàna io nory fitiavana Erzô Rajanarvony manjakazaka ny vahiny ao amin'ny faritany ny toliary iny amin'izao sambo sinoa misa enina indray no nogiazany teo anivon'ny foibe mpanaramasony jono mikasika ireo fitaovam-panjonoana araka loharan'ny vaovao iray nisy ny tsy fanarahan-dalàna nataony teo anivon'ny tantsambo ka izany indrindra no anton'izao fanagiazana toy izao fepetra izay nipetraka tamin'ny fifanarahana no siniavina ny taona 17 marina fa miatra avy hatrany ny sazy amin'ny tsy fahazoan-dalana manjono efa antanety avokoa moa ireo tantsambo araka ny fanazavana hatrany tamin'ny androny 12 febroary teo no nanjono farany tamin'ny fahadranomasiny toliary ny tantsambo tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo sambo sinoa misa enina izay nogiazana natsatry ny teo anivon'ny foibe mpanaramasony jono mikasika ny fitaovam-panjonoana taorian'izay ka hatramin'izao izy ireo manoloana izany miantso ny lehiben'ny sambo ny tompony andraikitra manaramasony jono ny amin'ny tokony anekena ny fepetra mipetraka mba hisoroana ny tranga toy izao afaka manohy ny asany ara-dalàna kosa sy afaka manjono eto amin'ny fahadranomasiny Madagasikara ireo tantsambo raha ny vaovao voaray hatrany raha toka manaja ny fepetra takina fa tsy afaka manjono eto Madagasikara intsony izy ireo raha toka tsy voahaja ny fepetra fantatra mantsy fa ho fitsonjovana ny fiarin'ny mponina ao antoerana indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny izay mivelona amin'ny jono no antony eo amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray mahazovana ny vakitrano sy ny fanendahana eny amin'ny faritra nosy zato iny amin'izao fotoana izao raha ny fitarainan'ireo mponina eny an-toerana dia ny tanora no tena manao izay asa ratsiny izay manao tsoavo amin'ny mpitandro filaminana araka izany ny mponina eny amin'ny faritra iny mba hijery sy anara-maso akaiky indrindra moa fa ny eo amin'ny vakiparitra fahadimy Germain Menjanary sy Mathieu Prince no nanao ny fanadihadiana teny an-toerana manomboka miverina indray ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny sektera 5 ao anatin'ny fokontany anosy zato antsinanana voalohany iny raha ny fanazavana izay voaray tamin'ny lehiben'ny sektera io saika ahitana vakitrano sy fanendahana ary tsy amin'ny alina intsony zany fa amin'ny antoandro be izao no manao ny asa ratsiny ireo olon-dratsy ireo raha ny fanazavana raha ny nambariny hatrany dia ny tanora no tena manao ny fanendahana sy ny famakiana trano eny amin'ity faritra ity misy ny fiarah-miasa amin'ny mpitandro filaminana saingy tokony ho mafisina izany raha ny fanazavany fa tena miratsy isan'andro andro manarina mihitsy ny fivoaran'ny tsy fitezan-zavatra inona moa no tiako tenenina amin'ireo tsy fitezan-zavatra tsotra be lasa ao ny alabotry maro samihafa ao ny fangarangalarana misy tomahery misy mialatra maro samihafa tokony asiana fiaraha-miasa matotra eto anivon'ny fokontany sy ny asa ataoko hoe ny mpitandron'ny filaminana mba hivezivezy tsy tapaka dridridrindra fa amin'ny andro alina misy ary ohatrany hoe fisehon-javatra zany andro atoandro tena andro atoandro be zany tena sahan'ny olona ny manentana sy tomahery saika ny sektera rehetra ao amin'ny ity fokontany ity no mitaky ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana izany satria saika ainona sy ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana foana raha ny nambarany ireo mponina mila jerena ny fanabeazana sy ny fanampiana ireo tanora mba hialana amin'izao resaka tsy fandriam-pahalemana izao raha ny nambarany izy ireo hatrany vaovaony sosialy niakatra nanomboka omaly ny saran-dalana ho an'ny zotra hasy sy ny fiara-pitatitra olona mampitohana Antananarivo sy Sabotsynamena ary ny makany amin'ny lalam-pirenena fahatelo indy nisy amin'ireo mpandeha no mbola mitaraina nilaza ho tsy voahomana mialoha atao kosa nefa ireo efa niomana ka tsy nametraka olona loatra tamin'izay fiakaran'ny saran-dalana izay Lorette Berton manorandre malala nanomboka ny any alatsinainy 7 ny volana Martsa 2024 sy 2025
tsy misy tapadalana 400 ariary intsony nambarany mpitatitra mampitoena Antananarivo renivohitra sy ny faritra avaradrano amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny. Raha teo aloha mbola mitondra 700 ariary ireto mpitatitra ireto, niova nanomboka niany izany. Misy amin'ny mpandeha no milaza fa azo iafina ihany izao fampiakarana sarandalana ataon'ny mpitatitra izao satria raha malala fa efa nampiakatra izany jiaby ireo mpitatitra avy amin'ny kooperativa hafa eto an-drenivohitra. Izy aloha ny raha amiko aloha ny mety ihany ilay satria hitanao ny tômôbila rehetra nampiakatra daholo ny urbaine dia mba zalahy aloha mba hena kely koa tsy io ihany aloha izany izy mitovy daholo 500 ariary daholo anie izao ny sarandalana rehefa ohatra hoe makaina lamoitsy ianao na tômôbila iny antangiranao dia ohatrany mety amiko ihany raha nalony ilay izy. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo mbola velon-taraina amin'izao fiakarany sarandalana mampitoena Antananarivo renivohitra amin'ny sabotsy namehana, lazaina sy ny sisa izao. Tena enjana zany le frais miakatra satria ny tsena efa ratsy nefa le frais misondra foana dia tsy tsaraka mihitsy zany le izy. Nangatahana zany dia mba hipetraka amin'le teo ihany le frais. Tena enjana le izy keo. Enjana, tena enjana. Ka enjana amin'ny mpandeha aloha le izy fa enjana amin'ny mpandeha le izy keo. Za koa zao chauffeur fa tena enjana amiko. Ho an'ny mpamily mpitatitra sy ny tompona andraikitra mpandrindra ny fiara izay nanamarika fa fanitsina ny sarandalana no nataon'ny kooperativa fa tsy fampiakarana dia nanamafy fa ho fanatsarana ny kalitaony ny tolotra omena ny mpanjifa no isan'ny antony nanaovana izany fa eo ihany koa ny fahalafosan'ny solika izay miakatra isam-bolana ny vidiny. Nanambara ny tompona andraikitra fa ho entitra ny fanaraha-maso sy ny sazy ho an'izay mandika lalàna manomboka eto. Zay zao sy berbaina nampiakatra sarandalana farany. Fanderarera fa nampiakatra daholo fa zay rehetra sisa farany. Tsy hoe avy amin'ny patron ty na avy amin'ny sauvera sy ny réservera mampiakatra an'io fa zay koa baiko midina ny anay dia manatanteraka izay. Ka mbola manahirana le satria vao androany mihitsy. Dia mbola misy zany to dia mahafantatra hoe le gasoil miakatra, ny lalana ratsy, ny embouteillage manaikitra. Dia misy mahame normal, misy mbola miady varitra kely. Efa teo aloha izy io no tokony hiakatra. Dia noho ny jerena aloha le social-bahoaka, noho ny fiakaran'ny gasoil tato aoriana amin'izao, miakatra le izy tsapa le zany efa mavesatra. Dia napetraka le frais zany nahitsy amin'izay, nahitsy ny coopérative. Toko angamba atonony io. Zao le tômôbila tsy manao an'le hitanao le tapadalana ntsony na le mihodina an-dalana na le clandestine fa manara-dalana daholo tonga hatrany amin'ny farany zany izy zao. Ny maka ny lisansa zao no ataon'ny coopérative dia manala amin'ny plakiny dia mampiantso ny tompona fiara any amin'ny coopérative any am-potony. Dia ao zareo no manao ny arrangement, manao ny karazana fitsipy-dalo rehetrarehetra misy sazy ao miantra aminy. Na izy ajanona mizy apia moa misy zany. Ray volana mamerina fandro avertissement fantelo tsy mahazo miasa amin'ny zotrana avaradrano ny chauffeur zay tsy manara-dalana. Tsy ahivina fa manodidina ny 700 ny isan'ny fiara-pitatitra olona mivezivezy mampitoy ny renivohitra sy ny faritra avaradrano mivondrona ao amin'ny kooperativa anankiroa samihafa. Marina ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny rampitsoa indray. Veloma tompoko.